Ndremava kosa mahakasiky ny tontolon'ny fahasalamana. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tany Mananjary ny hetsika manokana fanaovana vaksiny fanefitry ny lefakozatra hatramin'ny voalohany volana May ho avy zao dia mahery ny 3 hetsy sy 4 tapitrisa ireo ankizy no ezahana natao vaksiny. Dia jerentsika ary ny fanadihadiana. Ankizy mahery ny 3 hetsy sy 4 tapitrisa no ezahana atao vaksiny fanefitry ny aretina lefakozatra mandritra ny hetsika manokana izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tany Mananjary ary ahatratra amin'ny 2 May ho avy zao. Nosafidiana ity faritra ity noho ny nahitana trangana lefakozatra tao amina ankizy roa atao Nosy sy Analalava ny herinandro fitsilasa izay. Ireo ankizy latsaky ny 5 taona ary no atao vaksiny maimam-poana mandritra io vanim-potoana io. Tonga nanotraka ty hetsika afavy polio 2024 ity ary ny filoham-pirenena Rajonary Mampiana sy Ramatovadiny ity farany raha teo no renim-pia izany hetsika izany. Raha ny nambaran'ny ben'ny tanàna Mananjary dia ambony ny tahan'ireo ankizy voan'ny lefakozatra ao amin'ny komina Sahaniny. Raha ny salanisa azo avy amin'ny sampandrarany firenena mikambana misahana ny ankizy kosa na ny UNICEF dia ankizy manodidina ny 4 sy 4 alina isan-taona eo no maty eto Madagasikara avokatry ity aretina ity ka dia tanjona araka izany ampihena io isa io. Ny aretina lefakozatra moa raha sahivina dia aretina mpahazo ny zaza ka mahenika ny ozatra izy io ary mety miafara amin'ny fahafatesana mihitsy. Asa no le aty asa ho anareo vahoaka, asa mahakasika ny fahasalamana. Fahasalamana no tena horesantsika amin'ity andro ity, koa dia mahafaly ny tenanay no manolotra ny hôpitaly eto Mananjary ireto fitaovana maromaro izay tena ilaina eto amin'ny hôpitaly ary ny fanarinay dia nitondra fahasalamana, nitondra soa ho an'ny vahoaka izay tsaboana eto amin'ity hôpitaly ity izany fitaovana izany.